ho aminao aneriavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Raiso ny fanadiovana. Raiso ny fanadiovana. Atao amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 4:12 andininy voalohany hatramin'ny 9 no andeha akatsika lesona indray anio manao hoe raiso ny fanadiovana. Ity mofinainantsika anio ity ry havako dia tafiditra ao anatin'ny perikopa amin'ny alahady farany volana izay alahady ny marary hoditra raha teo. Ary zany indrindra no mahatonga azy miresaka ny fanadiovana ny habokana. Raha marina kokoa manomboka ao amin'ny toko 2:12, ny toko 2:12, ny toko 13:12, toko 14:12 ary na ny manaraka aza dia miresaka lalam-panadiovana samy hafa. Ny fanadiovana ny vehivavy ho avy miteraka, fanadiovana ny mpisorona, fanadiovana ny boka, momba fanadiovana samy hafa. Ary eto dia velabelarina kokoa ny momba ny fanadiovana ny boka. Teo amin'ny Jiosy dia nosokajiana ho tahaka ny sokajin'olona maloto mihitsy ny boka. Ary ireo soritra aretina izay maneho ny habokana dia manambara fa tsy afaka mifangoaroaro amin'ny fiainam-piaramonina izy, misintaka eo amin'ny fiaramonina izy satria mitafy fahalotona. Tsy ankilan'izay kosa nefa rehefa tonga ny fanadiovana ny boka izay hitantsika eto dia misy ambaratonga samy hafa tanterahana andraisana izany fanadiovana izany. Izay songadintsika manokana dia ny ambarany 9 ho mantsy ny 7 azafady manao hoe dia ho fafazany 7 ilay ho diovina ho afaka amin'ny habokany ka ataony hoe madio ary alefany ny vorona velona. Araka izay efa nambarantsika teo dia sokajiana ho maloto ny olona tratra ny aretina habokana na ny areti-koditra habokana. Rehefa maloto toy izany izy dia tsy mahazo miaroaro amin'olona, tsy mahazo mifangaroaro amin'ny fiaramonina, tsy maintsy manambara teny izy fa maloto rehefa mandalo eny akaikin'ny olona. Miteny mihitsy ary izy hoe maloto e, sady mitafy lamba rovitra no miteny an'izany anehoana fa tena maloto marina tokoa izy. Mifanohatra tanteraka amin'izany, rehefa madio izy dia tsy maintsy ambara kosa manao hoe madio izy. Izany no ambaran'ity 7 ny mpisorona anatanteraka ny fombafomba dia hiteny aminy hoe madio izy. Rehefa madio ny boka anankiray teo aloha dia mandalo ireo ambaratonga samy hafa fa izay tsy maintsy ho lalovana dia mandalo ny mpisorona izy andray sy hanambara aminy, hanamarina ny fahadiovany marina. Tsy maintsy mandalo amin'ny mpisorona izy handray ny fanatitra sy hanatanteraka amin'ny fombafomba-panadiovana rehetra, ary ny mpisorona no manambara amin'ny fomba ofisialy fa madio izy afaka tamin'ny fahalotona. Ry havako malala, ny mpisorona izay hitantsika eto izay tsy maintsy andalovan'ny boka anankiray na ny olona maloto anankiray ho tonga amin'ny fahadiovana dia sary fotsiny ihany entina ilazana ny Jesosy Kristy, lay nanadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra
tsy maintsy mandalo eo amin'i Jesosy Kristy ilay mpisorona be mantsy ny mpanota, ilay tafasaraka amin'Andriamanitra, ilay boka, ilay maloto mba ho tonga any amin'ny fahadiovana. Jesosy Kristy ilay mpisorona be, ilay ny mpisorona rehetra no manambara ny mpanota anankiray fa voavelany elona. Jesosy Kristy ilay mpisorona sady sorona rahateo no manadio ny olona ho afaka amin'ny fahotany rehetra tamin'ny alalan'ny nanaterany tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Zava-dehibe ho fanadiovana ny olona rehetra arak'izany ny fandalovana ao amin'ny mpisorona raha boky izy, fa ny fandalovana ao amin'ny Jesosy Kristy raha mpanota izy. Rehavako malala ao amin'ny tompo, tsy mandeha ho azy arak'izany ny liturjia ny fiangonana FJKM fanaontsika isaky ny alahady, fa mifanindran-dalana indrindra amin'ny liturjia ny fanadiovana ny boka izay hitantsika eto. Ao aoriana ny teny famelan-keloka izay renesintsika isan-kalahady dia tsy maintsy manambara ny mpitarika manao hoe voavelany elokareo noho ny anarany masina. Tsy maintsy misy fanambarana, proclamation na déclaration anambarana fa voavela eloka ianao. Atahaka izany koa ny atao amin'ny boka eto, tsy maintsy ambara amin'ny mpisorona ny fahadiovan'ny olona izay naloto teo aloha. Ho anao ary havako, raiso ho anao ny fanadiovana izay nentin'i Jesosy Kristy ho anao. Inoy, raiso amin'ny finoana fa tena namelany eloka ho marina tokoa Jesosy Kristy. Raiso amin'ny finoana fa tena nanadio anao afaka tamin'ny fahalotona rehetra Jesosy Kristy. Raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra anao ho ny teny izay renesintsika isan'andro. Arak'izany, inoy, raiso ny fanadiovana izay omen'Andriamanitra anao. Lay Jesosy Kristy, lay efa fahatanterahany fanadiovana ny olona rehetra no anadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ampanjakao eo amin'ny fiainanao ary havako ny finoana lehibe, ny finoana lalina fa tena efa nandray famelan-keloka marina tokoa ianao, tena efa nodiovina ianao, efa nandalo ny ambaratonga-panadiovana rehetra tao amin'ny Jesosy Kristy ianao. Tsy misy tokony isalasalanao intsony ny amin'ny famelan-keloka, ny amin'ny fahadiovana, ny amin'ny famonjena. Tsy misy tokony ampisalasalanao intsony ny amin'ny hoavinao rehetra. Mampahery antsika rehetra voavela eloka izay nodiovin'i Kristy tamin'ny rano teny amin'ny hazo fijaliana, fa raiso ny fanadiovana sy ny famelan-keloka atolotra anao. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra ray nentsitoa, endre mahagaga ny fanadiovanao anay, ny fanadiovanao tao amin'ny Jesosy Kristy, ilay nandatsaka ny rano dia ny rano fanekena vaovao fanadiovana sy famelan-keloka an'izay rehetra mino sy matoky anao. Misaotra anao izay fa na dia mpanota aza dia nekenao ny anadio anay, anaisotra anay ao amin'ny fahotanay rehetra. Ary misaotra anao izay ny amin'ny famelan-keloka natolotrao. Amin'ity an'ity izay dia mitondra manokana eo anatrehanao ireo marary hoditra rehetra, ireo marary hoditra na abokana izany na areti-koditra hafa izany, entinay eo anatrehanao ny amin'ny ady atao amin'izany, ny amin'ny tsy hifindrana, kanefa koa ny amin'ny fanasitranana azy ireny. Ny mpitsabo mitsabo, fa ianao Jesosy no manasitrana, ary entinay manokana eo anatrehanao ny amin'izay ahafahany izay sitrana,
ny azay ahafany zay voavela heloka izay nodiovina hiverina eo anivon'ny fiarahamonina hay andray azy reny tsara ny fiarahamonina misy ankehitriny na izay voadio araka ny nofo na ny voadio araka ny fanahy dia ianao Andriamanitra no anomana ny fiarahamonina ndray azy mba ho mendrika sy hiaina amin'ny fiarahamonina sahaza azy izy. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.